dia mbola faly miarabantsika isa-tokantrano manjoy izao fotoam-bavaka ampitaindavitra izao. Arabaina isika riavana natratra ity alahady faha-telopolo Mey taona 2024 ity, izay mbola andiniantsika tao anivon'ny sahany FJKM aloha hevitra manao hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Ity andro anio ity koa dia natokantsika tao anivon'ny fitandremana Ambohitately ho alahadin'ny sampana tokantrano tanora kristianina. Andro ihany koa iarabana manokana ireo reny rehetra tsy ankanavaka. Riava malala rehetra ao amin'ny tompo ho antsika mpianakavy ny finoana rehetra izay malala an'Andriamanitra sy voantsony. Ho amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay ho anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe mpanjaka amin'ny tany. Amen. Andeha ary isika hiomana hidera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo. Salamo fa 720. Salamo fa 720. Aorian'izay dia horedontsika ny hira fa 20 ny andininy voalohany. Salamo fa 720. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa hoanao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao an-tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahian'izay lehilahy matahotra an' Jehova. Hitahinao avy any Ziona anie Jehova, ary ho faly ahita ny fahasoavan'i Jerosalema anie ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, ahita ny zafinao anie ianao, fiadanana anie ho amin'ny Israely. Amen. Hira fa 20 ny andininy voalohany. Hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray io, mideranao izahay fa Andriamanitra tsara ianao no sady mpanao tsara. Ianao Jehova o ilay tsy niova omaly sy anio ary mandrakizay. Andriamanitra tianay ianao. Isaoranay ianao fa mbola nomenao izao fotoana izao izahay ahafahanay midery, misaotra sy mankalaza ny anaranao. Ankasitrao Tompo ny vavaka sandratra eto sy ny fanoloran-tenanay. Misaotra anao ihany koa izahay no ny androm-pahavelomana mbola nomenao anay. Misaotra no ireo fanomezam-pahasoavana rotsaka ao anay isan'andro. Misaotra indrindra ihany koa no ireo valim-bavaka tsy tamboisaina izay omenao anay, ary ireo valim-bavaka izay efa omaninao sahady ho anay. Tsy tanteraka anefa izahay ry Tompo. Nateraka tamin'ny ota izahay ary mahatsapa fa nanalavitra anao tamin'ny fahotana vitanay foana. Variana tamin'ny fiainan'izao tontolo izao izahay. Rendriky ny adi-piainany etseroa nitoko tamin'ny heritsainay sy ny adi-panahinay izay ary ny herim-ponay. Mifona re izahay ry Tompo fa diso eo anatrianao. Tsy mendrika amin'ny fahamasinanao izahay kanefa izahay dia mino fa Andriamanitra be famindrapo ianao. Ianao Jesosy ny mpisolo vavanay. Mangataka izany famindraponao izany izahay hirotsaka aminay tsirairay avy. Diovo ny fonay, diovo ny fanahinay ry Tompo. Rakofo ny rano soa izahay ho afa-keloka. Omeo ny fanamasinao izahay ahalala sy anao ny sitraponao. Ary raha maka ny teninao izahay ankehitriny dia oka Tompo izany teninao izany ho tonga fiainana sy fahazavana ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Exodosy toko faha 1:30. Exodosy toko faha 1:30
ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Eksodosy 2:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary izao no anaran'ny zanak'Israely izay niaraka tamin'i Jakoba nakany Egipta. Samy nandeha mba amin'ny ankohonany avy izy rehetra, Robena, Simeona sy Levi ary Joda, Isakara sy Sebolona ary Benjamina, Dana sy Naftali ary Gada sy Asera. Ary nisan'ny olona rehetra nateraka Jakoba dia 70, fa Josefa efa tany Egipta rahateo. Jona voalohany 7 ny andininy 20 ka hatramin'ny 20. Jona voalohany 7 ny andininy 20 ka hatramin'ny 20. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lely isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no ahafantarana antsika fa avy amin'ny marina isika sy ny ampahatokisantsika ny fotsika eo anatrehany. Na amin'inona no anamelohan'ny fotsika antsika, satria Andriamanitra lehibe no ny fotsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Lioka 10 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20. Lioka 10 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20. Ary ny 70 niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demonia aza dia manaka anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izao nahitan'ny Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy mainko sy andresiny hery rehetra amin'ny anaran'ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninina anareo akory. Kanefa aza mifaly anareo, satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masiny Jesosy ka nanao hoe, mideranao raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy mana-tsaina izany, ka nasianao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka, sy izay tian'ny zanaka anehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianana izy, dia nilaza tamin'ny manokana hoe, sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpamina sy mpanjaka maro no naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry ary nahare izay renareo fa tsy nahare. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Hira fa 720 ataontsika amin'ny feo fa 70. Hira fa 720 ataontsika amin'ny feony ny hira fa 70. Falmeraba antsika revako malala ny tokantrano any a dia falmeraba ny reny manantitra ny fiarabanany ireny tratra ity fotoana manokana natokany ny fiarahamonina tserovana ny ireny ity. Ary dia arabaina ianao zany reny mpianakaviana
marina vo anatin'ny fibory sika tsy any am-piangonana ny miara-mivavaka saingy tsy manafoana velively mihitsy zany ny fitahin'ny tompo tononona aminao ao anatin'izao fotoam-pavahana imbona antsika izao ry havako. Dia miarabantsika rehetra koa ity alahady izay ao anatin'ny trinité ity. Ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko 10 ry havana no ndeha anakinantsika ny toriteny sy fampahirezantsika. Ny Luka toko 10 arak'izay novakiny ny mpanompon'Andriamanitra teo. Dia ny 7:20 no hoentina mampahirentsika. Hoy Jesoa: indro efa nomeko fahefana ny tsakamenarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra hananany fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Rehefa naniraka ny mpianatra Jesoa, 70 moa no voalaza eto fa misy anisy ohatra sasany manao hoe 70 izy. 70 laza niraina handeha tsororo. Ary rehefa nandeha tsororo izy dia niroa lalana ny tompo tany amin'ny vohitra izay hitoriany ny tompo ny filazantsara. Andeha miverina izy rehefa avy namity zany iraka nasain'ny tompo ny tanterahany zany. Dia nanao tatitra tamin'ny tompo izy. Nanao tatitra izy hoe: tompo, nanaiky anaina dia nandeha ny demoniasa. Rehefa avy nanao tatitra dia tatitra tamin'ny fifaliana, nanaiky anay no nianaranao ny demoni. Dia hoy Jesoa manao hoe: izangy efa nahita ny Satana nilatsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Kanefa indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny rehetra nanany fahavalo anareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Afaka malala ny fahefana nomen'ny tompo ny nino, fahefana nomen'ny tompo ny fiangonana no asehony zany tenin'ny Jesoa zany. Jesoa nanome fahefana. Raha mitenitsika hoe fahefana, tsy dia tena tsy lay hoe hery mahagaga loatra, tsy zay lay fahefana eto, fa lay fahefana na lay fahafahana hampiasa lay hery. Zany hoe alaisalatsena tahaka ny toe mpitandro ny filaminana. Mpitandro ny filaminana dia manana niny sifle ny ambavany iny, ny ambavany iny zany. Dia rehefa mitsoka ny sifle iny izy ka mampijanona fiarakodia, na lehibe takininona ny fiarakodia, na kely takininona ny fiarakodia, na be olona takininona ny fiarakodia, rehefa mitsoka ny sifle iny ny mpitandro ny filaminana ka miteny manao hoe mijanona ianao, dia mijanona. Dia izay le hoe satria manana fahefana izy, satria nomena fahefana hampijanona izy ny fiarakodia, anao fandaminana rehetra. Eto zany dia hoy Jesoa manao hoe nareo dia nomena fahefana, ny mpino zany nomena fahefana. Mety eritreretina mantsy dia hoe nomena hery, eny tokoa fomba fitenin'ny tsotra masina ny hoe hery, hoe tsy nomena fanahosa tsika fa fanahy mahery, dia nomena hery. Iny lay atao hoe dynamisme lay hery. Fa tsy dia izay hery izay loatra ndrasan'ny tompo eto, fa fahafahana, fahefana mampiasa lay hery. Lay hery zany, lay fifehezana, dia tsy ny mpino akory no mifehy azy, fa Andriamanitra no mifehy azy. Andriamanitra no mifehy ny karazan-kery rehetra ety amin'izao tontolo izao, na inona na inona. Amin'ny alalan'ny fahendren'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra, ny fehezan'Andriamanitra izao rehetra izao. Dia nomena fahefana ny mpino afaka hibaiko zany herin'Andriamanitra izany, mba hahatonga azy hahafeko ny herin'ny rasa rehetra izay tenenin'ny Luka eto. Otsika manao hoe efa nomena fahefana ny mpino. Rehefa manatrika asa-pifoazy manao dia matetika misy an'ilay hoe teny pahefana, teny fanomezam-pahefana. Teny fanomezam-pahefana zany hoe raha toa ka jerena izy io dia teny izay nifakan'ilay teny hoe fahefana dia teny mpanjakana izay koa azo ilazana azy, hoe teny izay
toy ny teny ray manam-pahefana anankiray mba holazaina, teny manolotra azy andraikitra, teny manolotra azy anatanteraka adidy anankiray ka ahafahany mibaiko zay rehetra tandrifo zany baiko zany fahefana zany. Eto a Jesosy dia miteny manao hoe manana fahefana, nanome fahefana ny mpino izy, nanome fahefana ny fiangonana izy. Rehefa niray na ny mpino ovavolombelona dia amin'izao tontolo izao a dia novatsian'Andriamanitra ny fitaovana rehetra hoentiny miatrika izany fijoroana vavolombelona zany izy. Ny zavatsarotra dia izao, izy moa Jesosy manao hoe hitako Satana avy tany an-danitra romotra. Iatsika any amin'ny Apokalipsy toko 7 andininy voalohany, toko 12 andininy 19, Jaona toko 12 mitantaza ny haromontany Satana izany. Dia hoy Jesosy manao hoe aza matahotra, tsisy aninona nareo na inona lazaiko aminareo fa hitako ny herin'ny Satana tahaka ny varatra, saingy izao tsy aninona nareo izy satria efa nomeko fahefany anareo. Dia reto ny zavatra telo izay mitsindriny ny tompo manokana amin'izany karazam-pahefana na fahafahana nomeny antsika izany, nomeny ny mpino zany. Izy manao hoe efa nomeko fahefany anareo hanitsaka menarana. Io dia efa fahatanteran'ilay tenin'ny soatra masina ihany any amin'ny bokin'ny Genesisy dia ny teny manao hoe toko 7 no hoe tamin'ilay menarana dia ny tenin'ny tompo manao hoe anao dia notoro omba labe toko fa izy kosa dia notoro ny lohanao avy amin'ny taranaky ny vehivavy. Zany rehefa kamarana dia izao ny dikany teny hoe nomen'ny tompo fahefana hanitsaka menarana isika dia milaza fa tsinitsinona eo anoloantsika ny hafetsen'ny Satana. Lay menarana dia tsy afa-tsy akory fa maneho lay hafetsen'ilay ratsy, maneho ny hakingatsain'ilay ratsy hamitaka, maneho ny fandrika ataon'ilay ratsy handavona ny olona hiala amin'Andriamanitra. Dia hoy ny filazan'i Jesosy azy manao hoe ny fahefana nomenanareo voalohany dia izao fahefana handresy ny fakapanahy. Zay ny dikan'ilay teny hoe hanitsaka menarana, fahefana handresy ny fakapanahy. Tsarotsika tsara ny fakapanana azo ny olombelona tao amin'ny sahedena Genesisy toko 7 dia hoy ny tompo eto manao hoe tsy miverina intsony zay amin'ny mino fa ho tsahainy mino ny menarana. Tsy haino azo, tsy haino ny menarana intsony ny mino, efa miova ny tantara satria Jesosy Kristy tompo efa nanome fahefana hanitsaka ny menarana. Dia izao tsy manana fahefana na inona hamitaka, hamantrika, hifetsy ny mpino intsony Satana. Rehefa malala eto zany a dia ny tokony ao an-tsain'ny mpino zany dia izao na inona faharanita-tsaina n'ilay ratsy, na inona faharanita-tsaina n'ilay ratsy aty an'ity zao tontolo zao ty dia izao mana faharanita-tsaina mihoatra lavitra noho zany ny fiangonana sy ny mpanompon'Andriamanitra. Takatry ny mpanompon'Andriamanitra ny fandrika ataon'ilay ratsy, mana faharanita-tsaina ary tsy lavony zany hafetsen'ny Satana zany ny mpino. Dikany tenin'i Jesosy manao hoe hanitsaka menarana zao ho tsinitsinona amin'ny mpino ny hafetsen'ilay ratsy, ho tsinitsinona amin'ny mpino ny mety ho faharita-tsaina ny hafetseny zao tontolo zao, ho tsinitsinona ny mpino zany. Zany efa malala no tsy tokony hampatahotra ny mpino. Raha tsika matahotra fetsy ilay ratsy, fetsy Satana, eny tokoa fantatro ny soratra masina ny hafetsen'ilay ratsy. Hatrany amin'ny Genesisy dia efa miteny Baiboly mena ary ny menarana dia fetsy manoatra ny zavaboary rehetra. Fa zao rehefa malala eto dia efa nomena fahefana ny mpino, ny fanahy masina ao anatintsika, ny fanahy ny fahefan'ny fanjakan'Andriamanitra. Azany fanahy masina izany dia fanahy ny fahazavan-tsaina ka tsy tokony hampiorokoditra ny mpino mihitsy ninninona mety ho tazany aty amin'ny hafetseny zao tontolo zao ty. Dia nahoana zay rehefa malala ny matahotra, nahoana sika no mitebiteby eo amin'izay hafetseny zao tontolo zao, tsy afaka malala. Efa resy Satana dia efa fahavalo resy, ary efa nomena ny mpino zany herin'ny fahefan'Andriamanitra izany ka mahatonga antsika
tsy voafandritra mihitsy azy takatritsika zay mety afetsen'ny satana fa ny fahaozy so dia izao nomena fahefana koa nareo a mba hanitsaka ny maingoka ny maingoka nandritra ny fotoana maro samihafa dia karazana hitantsika mandrakitiny anio be dehibe ny mbola manao tatouage amin'ny vatana misy eviny be dehibe ny maingoka ka zay ataontsika hoe iombonana na matetika ny verina tamin'ny vanim-potoanany teo amin'ny ataontsika hoe kolotsaina ny grika zay nandidina avy zantsaraka nio ka dia misaika mikasika ny filan'ny nofo no ambarany maingoka dia milaza sary maneo zay filan'ny nofo milaza sary maneo lay ataontsika hoe poiziny filan'ny nofo ny fatorany filan'ny nofo zany lay zany filazana azy ny menarana dia maneo lay herin'ny farany hitatsain'ilay ratsy fa ny maingoka kosa dia maneho ny herin'ny filan'ny nofo ny fakapanahy miatraika amin'ny nofo ka mandavy ny bi dia hoy Jesosy efa nomena fahefananareo andresy ny herin'ny filan'ny nofo dia afaka malala maingoka nanomarany soatra masina ny filan'ny nofo maingoka ary toy ny kely azy taky ny menarana toy ny kely saingy misy poizina mandavo zay ny filan'ny nofo dia eo ary Jesosy manao hoe tsy manana fahefana aminareo zany rehefa mandeha mitory filazantsara nareo rehefa mandeha mijoro vavolombelona ianareo dia mifanojo amin'ny fandrik'ilay ratsy isan-karazany zay mandavo ny fijoroana vavolombelona ao anatin'izay mety ho karazam-pilana lalovan'ny olombelona fakapanahy maro isan-karazany mety ny filan'ny nofo ateraky ny fitiavam-bola nahatra fitiavam-bola isan-karazany mety anjerany zany fakapanahy zany io Jesosy manao hoe tsy tokony andavo zany efa nomena fahefananareo handresy izany ary efa tenin'ny tompo manao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo dia afaka malala inona ny fahefana nomen'ny tompony bi fahefana nomen'ny tompony bi dia izao handresy zay rehetra mety ho fitaovana entin'ilay ratsy ka andavo ny pino ary tonga azy ho resy tondromaso amin'ny fijoroana vavolombelona dia izao hoy Jesosy manao hoe tsy aisampanina anareo zany ary dia ny fahatelo dia koa Jesosy manao hoe tsy vitan'izany ihany a fa ny fahavalo koa dia manana hery isan-karazany mandavo anareo hoy izy efa nomena fahefana koa nareo andresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo ny afetseny ve ny sainy resinareo zany zay mety ho fitaovana ampiasainy amin'ny filana ve amanjeranareo resinareo koa zany fa izao misy hery hafa koa ananany zao tontolo zao tsy reo ihany fa be dia be ny hery zay ataony ananan'ilay ratsy ka mety handavona anareo dia hoy Jesosy manao hoe efa nomena anareo ny fahefana handresy zany rehetra zany ary efa nyteneny moa any Marka raha manao hoe na dia hisotro zava mahafaty azy dia tsy hampaninina anareo zany dia afaka malala raha fitininy zao afatry lioko zao zany dia izao manome tokony mpino fa ny mpino a dia zanaky ny mpandresy ary na inona zanatsy mpikarefan'ilay ratsy handavo ny mpino a dia izao efa resy satana efa resy satana na herinina ananan'izao tontolo zao dia efa nomena fahefana ny mpino handresy izany heriny maizina zay firongon'ny heriny maizina rehetra zany inona ny akon'izany dia afaka malala toam-pamaranana inona ny akon'izany eo amin'ny fiainantsika isan'andro nomena fahefana handresy ny heriny maizina efa nomena fahefana handresy ny afetsen'ilay ratsy efa nomena fahefana handresy zay rehetra mety ho fakapanahy lalovana inona ny akon'izany eo amin'ny fiainan'ny mpino zay afaka malala zavatra telo voalohany dia izao efa natao ho mpandresy isika efa natao ho mpandresy isika dia izao olona manana fifaliana lalandava zany hoe mahatonga ny olona tsy faly mahatonga ny olona tsy mirana dia satria matahotra izy manana tahotra izy
dia hoy Jesosy mifaly anareo rehefa niverina avy miasa reto fitopololahy reto la roa amin'ny fitopololahy dia hoy ny folo hoe niverina tamin'ny fifaliana izy. Dia hoy Jesosy manao hoe aza mifaly anareo satria manaiky anareo fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Zany hoe tena niateraka izany fanomezam-pahefana, nateraka izany fanesena izany dia izao isika manana fifaliana. Rehefa malala raha toa ka mijery ny fiainan'izao tontolo izao ianao ankehitriny dia izao feno phobie eto amin'izao tontolo izao. Natsoina hoe phobie dia tahotra marabaky teny phobie dia tahotra fa miteny grika hoe phobos tahotra. Fa raha mijery ny fiainan'ny fiarahamonina ianao dia saika feno phobos ohatsika hoe phobie ny fiarahamonina ankehitriny. Ary raha miteny hoe phobie tsika eto na phobos dia izao tsy lay tahotra mampidi matrano loatra fa lay tahotra ataontsika hoe manimba ny fifandraisana manodidina. Ary hitanao mihitsy ohatra hoe misy isan-karazany misy ny xénophobie tsy tia vahiny vo misy olona tonga dia aninona ty reny fa ondreny vahiny reny fa maninony reny tsy vitan'izany misy phobie isan-karazany amin'ny olona za mbola misy ara-mo farany teo lay teneny lay aretina antsonany hoe voaingana kely vao nampidirina tao anatin'ny dictionnaire ny antsona hoe grossophobie angambany izay raha tsy diso hoe tsy fitiavana olona vavety tsy tia fitiavana olona matavy ao anaty voaingana kely vao nampidirina tao anaty dictionnaire tena misy hoe zany areti-saina na fiarahamonina tsy tia olona ngeza zany grossophobie. Zany raha vao mahita olona ngeza dia sorena andrandray ny olona vavety ny olona mahazoazo aina indray dia mahatsiaro hoe ohatran'ny hafahafa ny fijerin'ny olona azy tsy mahazo aina. Misy phobie isan-karazany nga vitan'izany ihany misy ao anatin'ilay fiarahamonina dia misy karazana tahotra ataontsika hoe tahotra ny matory amin'ny alina tahotra ny fanafody tahotra isan-karazany misy phobie isan-karazany mitrangy eto amin'izao tontolo izao. Na dia zavatra tsara omen'Andriamanitra io ara dia mampatahotra azy ny zava-boarin'Andriamanitra dia mampatahotra azy satria misy phobie lay phobie na lay tahotra lay phobos tahotra olona tahotra misy ara matahotra kristianina misy zavatra matahotra andreny kristianina ohatra mivavaka be loatra iny ko ohatra ny atahorako foatra mivavaka be loatra dia misy phobie isan-karazany. Ary ndandray aza mameno mihitsy amin'ny resaka isan-karazany dia avako malalo hany ka mahatonga ny olona tsy manana fifaliana. Ianao manomen'Andriamanitra fahefana ny fanahy masina ao anatinao dia fanahy ny fandresena dia esory ao anatinao zany phobie zany. Fa misy isan-karazany hatramin'ny hoe vao miditra varavaranao dia sepotra misy isan-karazany ny phobie. Iainantsika todato firaika amby roapolo zao dia avako malalo ny tenin'i Jesosy dia manao hoe na inona dia izao ny antom-pisinao dia izao ianao mahana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. Raha vantany vao nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary raha nanoratra epistily ny apôstôly Paoly dia miverimberina mandrakarivany hoe mifaly ny fifalian'ny tompo. Fetiny reny tsika izao rehavako malala reny mpandresy ianao zay no afaky tenin'Andriamanitra ity reny mpandresy ianao satria efa nomen'Andriamanitra anao reny mpianakaviana ny fahefana dia izao aoka ho reny manana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro reny tsy miferinaina reny tsy mitebiteby fa reny faly amin'ny fiainana isan'andro. Fa ny akon'ny faharoa rehefa ko malala amin'izany fandresena ny men'ny tompontsika izany ny akon'ny faharoa amin'ny lafiny andavanandrontsika tsy faly ihany fa ny akon'ny faharoa dia izao koa voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anarantsika. Zany hoe Jesosy mantsy ny mpianatra manao hoe aza mifaly nareo satria nge manaiky anareo ny devoly manaiky ny devoly tsy hoe satria nareo fa satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy dia aza faly amin'izay fotsiny. Fa raha izay fifaliana izay dia fifaliana mandala fifaliana eto an-tany ihany. Ohatra ka mamoaka devoly ianao ka miala ilay devoly
dia mahafaly ianao fa zao mandalo ihany zany. Raha ohatra ka silina tamin'ny aretinao ianao androany dia zao manam-pifaliana ianao fa zao mandalo ihany zany. Raha ohatra ka nahazo fitahiana sy fahasoavana ianao, nahazo avancement, nahazo inona tamin'ny nafam-panadinana, tsy fantatra ianao renim-pianakaviana salama tsara, dia tena faly ianao androany fa zao fifaliana eto ambonin'ny tany ihany zany. Dia hoy Jesosy, aza mifaly satria nomena fahefana anao, dia ny fahefana nomenanareo aza atao hoe fahefana mahafaly ny eto tany ihany. Fa aoka ny fifalianareo fifaliana fa hoe manana fiainana mandrakizay. Dia avako malala zay ny faharoa. Aza faly fotsiny amin'io ankehitriny io ankehitriny efa nomeny tompo anao meny zay mety ilainao ngenao io hoe meny sakafo, meny fitafiana, marina fa tsy manambe ohatra ny sasany angamba ny maro, fa zao kosa manana fifaliana dia izao mifalia amin'izany. Fa aza mifaly noho izay nomen'Andriamanitra ny sahazanao an'io ihany. Aza mifaly satria nahazo ilay sahaza ianao, fa mifalia fa ny anaranao dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia avako malala, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anaranao. Ary io mafamerimberentsika manao hoe ndraindray mpino misalasala mandrakariva manao hoe za ve voasoratra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anarako, za ve mba havoavonjy. Dia io tenenin'i Jesosy io, voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anaranao. Dia matrokiany zany. Very foana ny famonjena nataon'i Jesosy raha mbola misalasala mandrakarivotsika hoe za angamba tsy voavonjy, za angamba ny tsy haiko, mbola tsy haiko, mbola ao anatin'ny ady sarotra, mbola tsy fantatra nao tongany na tsy tongany. Tsy avako, efa voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anaranao. Dia matroki dia mifalia fa ny tompo ianao. Tsy manana zany fahefana nitsaka menarana sy mainko ary andesiny asa amin'ny fahavalo isika dia avako malala raha tsy efa ao anatin'ny lisitry ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mifalia ary matokifa mandova fiainana mandrakizay. Hoy Paoly amin'ny Romanina 9:9 izay tarihin'ny fahanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, ary zanak'Andriamanitra no afaka miantso an'Andriamanitra hoe abaray, ary izay miantso an'Andriamanitra abaray no prailova amin'ny Kristy. Azay prailova amin'ny Kristy no voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao zany. Eto ampamahanana ny vako malala, inona ny fahatelo ntsika teo? Akon'izany fandresena nomeny ny tompo antsika zany. Fandresena farana fiainam-pifaliana isan'andro ve? Tsy ampy izay ho Jesosy. Fa izao koa fandresena ahatsiarovana fa voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianaranao. Fa ny fahatelo ry havako malala dia io tenenin'ny andininy fa 7:10 io. Ny andininy fa 7:10 izay milaza lay fifaliana, kanefa ilay fifaliana iombonana. Zany hoe rehefa mandresy ianao, dia zao rehefa ko malala, rehefa men'Andriamanitra fandresena tamin'ny fahavalo anao dia zao tonga fitaovana iray n'Andriamanitra. Iry ambony ery moa dia amin'ny andininy fa voalohany amin'ny toko 10 moa dia manao hoe dia Jesosy naniraka nanindry dia niantso nanindry olona 700 roa amin'ny 700 dia sy roroa. Afaka malalo raha ohatra ka nomen'Andriamanitra fandresena ianao ka nitsaka menarana andresiny vasan'ny fahavalo rehetra ka ho an'ny tenanao ihany zany, dia verimaina ny azy fijalian'i Kristy. Ho an'ny tenanao dia izao mandova fanjakan'Andriamanitra ianao, ho an'ny tenanao dia izao faly ianao, ary ho an'ny hafa mba ahoana, ho an'ny hafa mba ahoana. Azay ny fahatelo isika manao hoe ny fahatelo dia izao mpandresy ianao ka mahatonga anao mitondry zany fandreseny zany manafaka ny hafa, manitsaka ny menarana, manitsaka ny mainy ka mandresy ny herin'ny fahavaloko ho an'ny hafa, ary mila anao ny hafa. Afaka malala tamin'ny taona 7:7 dia nanapa-kevitra ny misionera fikabahana-pandefa misionera 7 lehibe teto Madagasikara. Fikabahana-pandefa misionera 7 lehibe teto Madagasikara dia nivory ny 7:7. Dia rehefa nivory ny fikabahana-pandefa misionera eo ho an'ny protestant dia nisy ny protestant réformé, dia nisy ny LMS fantatsika tsara, ny FFMA ary ny MPF. Nisy kosa ho an'ny mission luterana dia ny mission norvégiane sy ny mission américaine anankiroa, ary niaraka fampitony teo ny mission anglikana.
dia nivola izy ireo nanao hoe vokatry ny fivolimbera talohan'io ny folo sivinjato sy arivo andao hoafangantsika ny fitorianany filazantsara eto Madagasikara. Andao tsy ataontsika ela be tsony, telo amin'ny folo sivinjato sy arivotsika, fitotsika reto hananatsika ny olona, hananatsika ny fitiavana, hananatsika ny fitaovana maro isan-karazany, andao alamina ny fitorianany filazantsara eto Madagasikara, ka andeha tsy avelatsika oatra ny ambadiky ny 10 taona ny fahavitan'ny fitorianany filazantsara eto Madagasikara. Telo amin'ny folo sivinjato sy arivo. Natao ny fandaminana maso zay natoka an'ireny fizara-partany reny, natoka fizara-partany kely zao manao hoe eny ara nareo loteranina ny atsimo dia fitainareo ny atsimo zay réformé dia aty avara dia fitaitsika ny avaratra, ny anglikana dia manomboka amin'ny tsy ina dia anty fa izao samy mamokovoko fa fitaitsika eky na fitoriana filazantsara. 100 taona ty aorintsika izao, 100 taona aoriana zany fivoriana zany, vita sa tsy vita, efa sa tsy efa, ditatsika fa tsy tanteraka. Mandrakitiny an'io ny tsasaky ny malagasy tsy kristiana, ary na ny malagasy kristiana raha mbola tsy manana zany fifalian'ny mpino ny tenen'ny tompo zany. Avako malalo ifanomen'Andriamanitra fahefana ianao ary miandry anao ny firenenao hitondra zany filazantsara zany, aza atao hoe zany tahina zany nataon'Andriamanitra nahazo fandresena dia aza ty teny ianao men'Andriamanitra zany rehetra zany, fa mba manahoana kosa ny mpiray tany lazana aminao, manahoana ro mpiray tany lazana 50 isan-jato ny malagasy zany mbola any amin'ny 10 tapitra isa mahery, mbola tsy nandray ny filazantsara. Miandry anao ange zany, miandry mpino ange zany, miandry le olona efa nandresy ange zany. Afako malalo o Jesosy eto efa nomenanao zany fahefana zany ndao za tsy izy aza sary tahotra, aza manaiko giaza ny fobina ny tahotra, aiza ve dia andeho any ambanivohitra any ve, aiza ve dia andeho arivo ve, aiza ve dia zao ve, avako malalo andeha hiainga, andeha hitolo ny filazantsara fa miandry ny firenena. Raha tsika menimeny tsika kristianina mijery jereny firenena ohatra zao, jereny moral, ny faharavan'ny sotoavana, faharavan'ny fikorontsahany fanabeazana, tsy fahamarinana, ny fahalovana. Kodrandray le hery ngeny tazonitsika, le fahefana ngeny tazonitsika ho an'ny tenatsika reny, lay jiro sy le fahazavana dia nahazava ny tao tokantranontsika, fa tsy nentsika nahazava ny fiarahamonina, tsy nentsika nanazava ny teny an-dalambe, tsy nentsika nanazava ny tany an-tsekoly, tsy nentsika nanazava ny tany am-piasana, dia tsy gaga isika mbola ao anatin'izany fahalovana zany. Avako malala dia itsika amin'izao fetiny reny zao anava fanolora-tena, olona mahatoky ny fandresen'ny tompo, tsy kristianina kanosa fa kristianina mijoro, mahatoky ny herin'Andriamanitra, mahatoky ny fandresen'ny Kristy to amin'ny azy fijaliana, mahatoky ny rano Kristy efa nividy azy, ka tsy kristianina satahotra. Ary faharoa, kristianina mahafoy, kristianina mivoaka ny toerana misy azy, tonga mandeha mizara ny fandresen'ny jany any fiarahamonina, fa tsy kristianina mihidy eny an-trano, kristianina mandeha ho fahazavana zao tontolo zao, kristianina mandresy ny tahotra, mandresy ny fitiavan-tena, mandresy izay rehetra mety ho erenana ny fahavalo. Ary kristianina faly satria mahatsiaro mandova fiainana manak'izay. Mampahainanao ny mpianakaviana ary mafy ndraikitry ny mpianakaviana sa hifantatry Jesosy zany. Jesosy dia isan'ny tia reny dia tia amin'izao tontolo zao, ary hatramin'ny farany Jesosy dia niahy ny reniny. Tsy hitahana anatin'ny tantara loatra ny hoe atao ahoana ny farany fifandraisan'i Jesosy Josefa, fa ny fifandraisan'i Maria sy Jesosy araka ny filazantsarany Jaona dia mandra-pahafatin'i Jesosy dia tsy nahafoy ny reniny Jesosy. Teo amin'ny azo fijaliany Jesosy dia mbola niteny tamin'ny Jaona manao hoe raha lehilahy indro ny reninao, ary niteny tamin'ny Maria manao hoe raha vehivavy indro ny zanakao. Fantatry Jesosy zany hoe fondreny zany, fantatry Jesosy zany fondreny zany, dia mahazo matoky anao le renim-pianakaviana fa Jesosy tsy manary anao. Zany fandreseny zany dia manotompo anao koa, dia aoka ianao hanana fifaliana, aoka ianao hanana fo mahay mizara, aoka ianao hanana fo mahazo antoka fa reny sambatra. Ivaka isika tompo misaotra anao zahay fa ianao dia tia anay, ary na inona
zanatsipika alefa n'ilay ratsy hafetseny na inona karazana hery mety ho anana n'ilay ratsy dia resy izy noho ny fitsangananao tamin'ny maty, resy izy noho ny fanahinao masina ty anatinay. Ataovy mahatoky zany herinao zany zay efa nomenao fahefana zay Jesosy, fa ataovy mahafiorina ny finoanay, ataovy matanjaka ny finoanay, aza mahafoina masaraka anay ianao. Eo tompoany karazana fakapanahy efa n'izao tontolo zao andavo anay maingoka, eo ny karazana hafetsenjatsa ataon'ilay ratsy akivy anay menarana, eo ny karaza tahotra maro samihafa mampisaraka anay aminao sy ny hery hafa rehetra, ny finonom-pony, ny fifankahalana efa nandresy ianao, nandresy zay dia taio zay tompo, tsy kristianina sary tahotra kanosa, tsy samyjoro vavolombelona, fa mpahirezo zay tompo anana fiainam-pifaliana, fa afak'izay ho an'ny renim-pianakaviana rehetra amin'ity alahady ity, ampahirezo ny renim-pianakaviana rehetra Jesosy. Aoka ho faly amin'ny fiainana isan'andro, aoka omenao fifaliana mifanerasera amin'ny ankohonany, mefedanam-po ny reny rehetra manaraka izao fandarana izao, izao fotoam-pifavahana izao, izao fimbonam-bavaka izao Jesosy, ary tsay ao am-pon'ny fanahinao, ny fifalianao, ary aoka ho soratanao ao amin'ny fanjakanao ny anarana izy ireny tsiraray avy, satria efa nao izy ireny. Tsy ireo marary Jesosy, tsy ireo ny fiangonanao ao anatin'izao fizahantsoetra izao, aoka ny fiangonanao azy ary vavolombelona, asehoy tompo ny fahamarina ny teninao, fa ny fiainan tsy hita tsy maharesy ny fiangonanao, dia ampahiresy ny fiangonanao ho vavolombelona fandresenao na inona zanatsipika alefa n'ilay ratsy, dia ataovy mandresy ny finoan'ny mpino. Tsy ireo sahirana, tsy ireo rava asa, tsy ireo mandalo fizahantsoetra Jesosy, apetraka eo amin'ny famindramponao reny. Dia miombon'izay Jesosy amin'ilay vavaka nampianarinao nay manao hoe rainay izay any an-danitra. Amen. Ito pamaranana revako malala dia misy avatsika nanao raka mpisaorana tsara ihany amakina azy itony revako malala retrina tolony ny fiangonan'izy ity. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adonao ny fitahiny rehetra. Salamy fa 3:1 manolotra raka mpisaorana 3 alina ariary. Avy amin'ny zanakam-pelezana ny ampitan-dranomasina, hidiranao ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Salama 7:1 raka mpisaorana 500 sy 7 sy ray alina sy 3 hetsy ariary $100. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary zay azonatiko misaorana ranomasina. Salama 7:1 raka mpisaorana 2 alina ariary. Tompony ahitahiry avako ary ampahiry ireny avatsika izay nanao raka mpisaorana no miantony maro samihafa ary mizara fifaliana amintsika fiangonana ireny. Aorianan'ny tsodrano no avatsika ny hira izay efa lahatra eo amin'ny fandarana riavako. Raiso ny tsodrano. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminao. Amen.
andriamanitra reny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen.